sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ny vokatry ny Paka dia afaliana sy fitiavagna. Izay no loha hevitra arosy ny fiangonana ho antsika amin'ny tia lahady fa 5 amin'ny vanim-potoana ankalazantsika ny fetin'ny Paka na ny nitsanganan Jesosy Kristy. Ihirahira vao ny tompo fa nahavita zava-mahagaga, naneo ny fahamarinany tamin'ireo firenena. Miarahabantsika rehetra ary tratran'ny tia lahady ity ary magnasantsika jiaby ihany koa hiaraka iaino ny tenin'Andriamanitra sy iaino ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny alalan'ny reto vakiteny 3 arosiny ho antsika amin'ny ity androny any ity. Ny vakiteny voalohany dia nalaigny tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko 7:10. Tamin'izany andro izany, i Paul sy Barnabe dia niverina tany Listra sy Iconium ary Antiokia, nankahery fo ny mpianatra sy nampirisika azy aharitra amin'ny finoana ary nilaza fa ampaharetana fahoriana betsaka no tsy maintsy hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Isan'ny eglizy nalehany no ny efa nivavaka sy ny fadianina izy ireo dia nanendry pretra sy nanankina azy tamin'ny tompo izay efa ninoany. Dia namaky any Pisidia izy ireo ka tonga tany Pamfilia ary rehefa nitory ny tenin'ny tompo tany Perge izy dia nidina nankany Atalia. Avy ao izy dia niondrana antsambo hankany Antiokia, fa teo no nanolorany azy hoentiny fahasoavan'Andriamanitra hanao ny asa izay vitany. Vao tonga tao izy dia namory ny fiangonana ka nitantara ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminy sy ny namohany ny varavaran'ny finoana ho an'ny jentily. Izany ary ny tenin'ny tompo, isoragna ny Andriamanitra. Ni ulumu wa fuji na
vaky teny masina faharoa boky fanambarana ny soratany masindajiona apôstôly ao amin'ny toko faraika amby 20 izao joany dia nahita lanitra vaovao sy tany vaovao efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary tsy nisy intsony koa ny ranomasina dia indro hitako nidina avy anan-danitra ny tanàna masina avy amin'Andriamanitra dia Jerusalema vaovao voahengo toy ny vehivavy ampakarina voaomana Iona amin'ny vadiny ary inay nisy feo mahery reko avy any amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny trano lain'Andriamanitra tonga eny amin'ny olona ary izy niaranonina amin'izy ireo. Izy ireo moa hovahoakany ary izy Andriamanitra mitoetra eo aminy kosa ho Andriamanitra izy ireo. Ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo ary ny fahafatesana dia tsy hisy intsony. Ny alahelo amin'ny mpitarenana sy ny fahoriana koa tsy hisy intsony fa efa lasa ny toetra taloha dia hoy ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana hindro avaoziko ny zavatra rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Didy vaovao no omeko anareo, hoy ny Tompo, mifankatiava, ary aoka ho toy ny tiavako anareo no ifankatiavanareo. Evanjely masina nisoratany Masinday Joany ao amin'ny toko 7:10. Tamin'izany andro izany, no ny efa nivoaka ny trano fihinanana i Jodasy, dia hoy Jesoa, nomembo voninahitra izao ny zanak'olona, ary Andriamanitra kosa no nomena voninahitra eo aminy. Ary raha Andriamanitra no nomembo voninahitra eo aminy, dia Andriamanitra kosa no hanome voninahitra azy eo amin'ny tenany sy hanome voninahitra azy faingany. Anaka, kely foana sisa itoerako aminareo. Didy vaovao no omeko anareo, dia izao, mifankatiava ary aoka ho toy ny tiavako anareo no ifankatiavanareo. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fampianatra ianareo raha mifankatia. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana,
sy ny sahatra sika namerimberina nanomboka tamin'izay paka izay fa isaky ny alahady dia misy endriky ny Kristy, lay Kristy endriky ny famindrapon'Andriamanitra no asongadina isaky ny alahady. Tamin'ny alahady lasa teo sika dia nibanjina ary niezaka mba alala bebe koa an'ilay Kristy Jesoa endriky ny famindrapon'Andriamanitra mpiandrony tsara. Ka amin'izao alahady fahadimy amin'ny paka izao dia endrika anankiray no banjintsika dia siza fa i Kristy loharano ny evin'ny anarana hoe kristianina. Kristy no ny evin'ny ny anarana hoe kristianina, zany hoe ny banjintsika amin'izao ary dia ny identitetsika arak'izay ny anarana ny evitsika izay, zany hoe inona marina no maha kristianina mpanaradia any Kristy asika, aiza ny fototra sy ny loharano maha kristianina atsika, ary dia izay no banjintsika iza marina i Kristy araha isika io ka sy maintsy mba hafa noho ny rehetra. Izay tokoa manko ry kristianina havana, raha mitovy amin'ny rehetra isika dia sy hitako no anomezana ny anarasika hoe kristianina marina. Eo anivon'izao tontolo izao isika fa sy anisan'izao tontolo izao, sy misahatra iaho mamerina an'izay. Eo anivon'izao tontolo izao isika mivelona ohatra ny mpiaramonina rehetrarehetra isika, fa manana an'izay hoe kristianina. Raha atao amin'ny teny amin'izao andro izao dia misy plus zany ny identité isika, na manao kory na manao kory noho ny batemy resika, ary zay ny tokony ho banjintsika bebe koa amin'izao taona masina izao, satria sy taona masina mikombona no antsoin'ny papa amin'izao taona masin'ny famindrapo izao, fa taona masina isokatra mba isika no lany vai anome aim-baovao an'ity tranobe sika marary ity, fa indrindra moa ty tanàna sika ity. Ary zay no irisika amin'io la chapelle ny famindrapo io, mba ho isy fo ho isika amin'ity tanàna sika ity. Ka nidikany hoe ho isy fo dia mba ho fo kristianina, zany hoe mpamindra fo, ka fo kristianina no mitepo amin'ity tanàna ity. Ary dia izay no irisika tokoa ry kristianina havana, ho lany vai, ho sira zay aname sirony ny tanàna. Ary dia izay isika kristianina matoy isika zany mitondra ny anarana kristianina dia manana an'izay iavahany amin'ny ireo mpiarabelona izay. Raha sy izay sy misy dikany ny atao hoe kristianina. Ka ny tenin'Andriamanitra androany ary araka ny lazaisika isaky ny alahady ny paka izao dia mampisongadina ny endriky Kristy, ka ilay endriky ny Kristy no sy maintsy endriky ny kristianina. Tamin'ny alahady teo izao dia mpiandrony tsara no jerisika, dia isika koa zany manana an'izay toetra zay, sy maintsy mahafoy ny aina, ary ny ondrisika sy maintsy miaino mandray ny tenitsika. Ka mba ho tanteraka tokoa izay dia inona ary no atolotra ny eglizy amintsika amin'izao alahady fahadimy izao, mba hivelomansika an'izay hoe vocation sika, zany hoe ny antony anyrahana atsika, ny antony mampisy asika, ny antom-pisia asika, ny antom-pisia asika eo anivon'izao tontolo izao, ka ahatonga asika ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Matetika isika manontany hoe inona marina moa ny tena dikan'izay, ary dia androany dia misy ny fototra sy loharanon'izay no ampianarin'ny eglizy amintsika amin'izao alahady fahadimy ampaka izao. Eno isika ary ny afatry ny Kristy mametraka asika an'izay hiraka izay, zay vocation sika zay, ho indrindra i Kristy ao amin'ny evanjely hoy Jesoa mampianatra asika ny afantaran'olona. Zay zany ny identité, ny afantaran'olona dia ny afantaran'olona anareo dia ianareo mifankatia
mifanasoa mifanasa tongotra araky ny nampianariny asika. de ho indrindra izy milazan'izay didy vaovao nomeko anareo de ny mba fankatiavanareo sy vaovao io izy fa ny mahavaovao azy satria efa anatin'ny mahaolona ny vaovao azy dia tahaka ny tiavako anareo. Ka inona zay tahaka ny tiavanareo zay? Ny fahafoizatena nanaiko ho mpanompo izy, ary dia izay no ambarany taratasy ny boky fanambarany Masindazoany raha nyresaka momba ny ilay fiainako avy izy, ilay Jerosalema ho avy, dia ho izy ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo, ary ny fahafatisana dia sisy sony satria ao anatin'ny fifankatiavana mitondra amin'ny tena fiadanana, ary dia izay le lanitra vao sy tany vao eo amintsika. Izany hoe arakaraky ny ivelomasika n'izay identité sika izay, ny maha kristianina sika izay eo anivon'izao tontolo izao no anovany ty tontolo manodidina sika ity tranobe iombona sika ity. Ka na de eo aza ny zava-manahirana, na de eo aza ny zavatra mety manapotika any fiainasika azy, dia fantatra sika izay niseho tany Iconium, tany amin'ny toerana rehetrarehetra nandalovany i Paul sy Barnabe, fa ampaharetana ny fahoriana no nampidiran'izy ireo ny tenin'Andriamanitra sy tany malemo iaho anorenam-pangady ny finoana, fa tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hitaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia izay tokoa no niseho tamin'ny fotoan'androny tamin'ny Barnabe sy Paul teo amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly, na dia ny sedra maro aza dia niroborobo ny fitoriana ny vaovao mahafaly, satria nivelona an'izay maha kristianina azy izay, maha mpianatry ny Kristy azy izay. Ary dia izay koa ary no andrandraitsika ry kristianina havana amin'izao isika mankalaza ny taona masina izao, ho taona ny famindrapo, ka anome fo zay rehetra zay toerana misy asika manomboka ao amin'ny fianakaviana, fo kristianina ny fianakaviantsika, ny fiarahamonina sika, ny tanànasika, ary dia asehosika amin'ny ataosika izay ao anatin'ny fifankatiavana, ao anatin'ny fifandeferana, tahaka ny mitiavako anareo hoy Jesoa ao amin'ny evanjely voandrenesika teo. Ka izay tahaka ny nitiavako anareo izay no azo lazaina fa mahasamihafa ny fitiavana ampianarin'ny fahendren'ny zao tontolo izao, ary ny fankatiavana ampianarin'ny i Kristy asika. Ary zay ny mahavaovao ny didy omeny Kristy asika, hoy izy hoe didy vaovao nomeko anareo dia izao mifankatiava, aroka toy ny tiavako anareo no ifankatiavanareo. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia tahaka ny tiavako anareo. Ry Jesosy Tompo, mazava izay teninao izay, tahaka ny nitiavanao anay. Sy inona izay fa manana ny toetra mahandriamanitra anao ianao, nataonao sinitsinina izany, nidina farany ambany ianao, satria mpanompo ianao. Nanaiko mpanompo mba hanavitra anay, ary dia nanasa ny tongotra anay, nanadio ny fiainanay, nanalanay amin'ny rasy. Ampianaro ary zahay fandrindra amin'izao taona ny famindrapo izao, mba ahasapa fa amin'ny alalan'ny fanompoana ireny ihany no anehonay ny tena mahazanak'Andriamanitra anay. Inona moa izay fanompoana izay? Sy hoe andevo araky ny nampianarinao anay zanak'Andriamanitra izahay, fa mitady ny soa ho an'ny hafa, sy ao anatin'ny havinavina, sy ao anatin'ny fialonana, fa
sy misara fa mikasaka mandrakariva ny asoa atsara sy misara fa magnasara an'izay rehetra manodidina anay ka mba ho fo vaovao tokoa ny fonay fandrindra amin'izao taona ny famindrapo izao ka ahay amindra fo amin'ny manodidina anay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Napetraka Zagnahary taminakae fankatiavanareo olombelogno fa zegny ny tiako ataonareo. Idy napetraka Zagnahary taminakae fankatiavanareo olombelogno fa zegny ny tiako ataonareo. Napetraka Zagnahary taminakae fankatiavanareo olombelogno fa zegny ny tiako ataonareo. Idy napetraka Zagnahary taminakae fankatiavanareo olombelogno fa zegny ny tiako ataonareo.
Itinapetaka Zagnahary taminakae fankatiavanareo olombelogno fa zegny no tiako ataonareo.